Sehatry ny finoana nitondra fanazavana momba ny fanatanterahana ny antsoina hoe volana masina na ny Ramadan sy ny mpino silamo avy eo anivon'ny Unisma ho azy ireo dia natokana ho an'ny famelan-keloka sy ny famondrapo ny izay antsoina hoe Ramadan izay raha ny fanazavana izay netiny. Rotsirakotondray ny nanangona ny vao Stéphane Razafimandimby kosa naka ny sary. Tafiditra ao anatin'ny volana fahasivy izay fiatrehana ny volana masina na ny Ramadan ny mpino silamo amin'izao fotoana izao. Mandritra io fotoana io no anatanteran'ireo mpino silamo ny fifadiana sy fifehezana mba tsy hanao ireo fomba ratsy rehetra. Izany dia tanterahina ao anaty fibebahana sy fifadikanana manomboka amin'ny maraina mangiran-dratsy ka hatramin'ny filentiky ny masoandro. Ny tanjon'ny Ramadan moa dia ny famerenana ny fanahy maha-olona amin'Andriamanitra izay ahitana tombontsoa lehibe rehefa tapitra ny fifehezana. Maharitra 720 na 30 andro eo ny fifadikanana ka miankina amin'ny tety andro izay arahana amin'ny fipisahan'ny volana ny fahatererana azy. Anatin'ny volana masina Ramadany, raha araka ny fampianaran'ny finoana silamo, nanao antsoavo ny mpaminany farany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alohan'ny nahatongavan'ny Ramadany hoe efa ho tonga aminareo ny volana masina, volan'Andriamanitra, volana be fahasoavana. Volana masina Ramadan zany raha araka ny fampianarana finoana silamo volana be fahasoavana. Volan'ny famelan-keloka, volan'ny famindrapon'Andriamanitra. Ary bekoin'Andriamanitra ny zanak'olombelona ao anatin'izany volana zany hanatanteraka ny asa fanompoana fifeheza zany na fifadin-kanina raha araka ny fahafantarantsika azy ny filazantsika azy amin'ny andavanandro. Dia ny tombontsoa azo ao anatin'izany fifadin-kanina na ny fifehezany tena marina ny fifeheza zany satria izy ny tena manontolo amin'ireo zavatra voafetra ireo mba ho fanompoana sy fanakikazana an'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra azo ao anatin'izay fa raha fitinina izy satria Andriamanitra no mpahay miresaka ary izy no tena mahafantatra ny zava-drehetra. Laza izy ao anatin'ny Korany masina hoe hoy ianareo mpino voasoratra tsy adidy aminareo ny fanatanterahana ny fifeheza tahaka na adidy any izany tamin'ireo vahoaka izay tany avoanareo. Ny fanompoam-pivavahana fifeheza zany na ny fanatanterahana fifeheza tsy mpino silamo ihany manatanteraka azy raha araka ny fampianarana finoana silamo fa ireo vahoaka tany aloha tany koa efa nanatanteraka an'izany fifeheza izany. Misy taona ny fanatanterahana ny fifehezana, izany hoe ireo izay feno taona ka hiaran'ny didy no manao azy. Ho an'ny vehivavy silamo ohatra dia manomboka eo amin'ny fahasiviny taona izany, raha 15 taona kosa ny an'ny lehilahy. Misy sazy mipetraka ho an'izay tsy manaraka ny fifehezana, misy ohatra ny sazy ho an'izay nini tsy manao izany, dia ny famerenana izany mandritra ny 2 volana ary ny famelana mahantra. Ankoatr'ireo dia mitoby 70 eny ihany koa ny asa soa izay ataon'ireo mpino silamo mandritra ny Ramadany.